katroka ny amin'ny valora riva manatitra ny arahaba mba piraritsy topoko lasy topoko vavy tonga sondray eto amin'ny fahitalavitra matevy ato anatin'ny fotoana ny fampalalamba avao sika dia manasantsika ary anaraka izany hatramin'ny farany tontolo politika avy hatrany ary ionao Dar es Salaam mariny vohitra Tanzania ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana fionana izay aharitra 2 andro tafiditra indrindra amin'ny fivorian'ny troika ao anatin'ny vondrony Sadaika izay anomboka rahampitso ity fivoriana ity ny antsiprinyary. Ionao Dar es Salaam mariny vohitra Tanzania filoha rola Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana rahampitso araka ny vaovao fantatra avy eo amin'ny vondreo tompona ndraiky mpanjakana samihafa fionana izay aharitra 2 andro araka ny nambara taminay. Raha nikasany anainga androany atoandro filohan'ny tetezamita dia fantatra fa rahampitso maraina indray izay vao iazony renivohitra Tanzania. Ny vaovao marim-pototra voarainy nahafantarana fa ny vondrona Sadaika no nampiantso ity fionana fanonefany eo amin'izy mirahalahy mianaka ireto tamin'ity taona 2024 ity. Ity fionana tampony ity dia tafiditra ao anatin'ny fivoriana izay tanterahan'ny troika avy amin'ny vondrona Sadaika izay hanomboka rahampitso ihany koa. Isy samihafa azy amin'ireo fionana telo teo aloha ity ho tanterahana ny Dar es Salaam ity raha ny vaovao voaray satria dia mikasa ny Andry Anjara amin'ity fanelanelanana izay ataon'ny vondrona Sadaika ity ihany koa ny firenena frantsay izay hosoloan'ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Laurent Fabius teny. Tsy mbola nanamafy izany aloha hatreto ny mahasoivo frantsay eto Madagasikara fa raha nambaran'ny tompona andraikitra iray ao amin'ity mahasoivo ity dia mbola any Doha manatrika ny fivoriana ity lehibe any diplomasia